La 4G Batelma vous présente Nivavo. avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panulchanao ni fampalalambaovao. Ny eny an-tany olona mitondra ny valanaretina coronavirus sy ireo manao fitiliana eny amin'ny village voary raha ny fanazavana azo. Nanomboka omaly ihany koa ny famindrana ireo marary ary mbola mitohy izany. Fitaovam-pitsabona manampy ny hery fiarovana ny vatana ary natao hampiena ny vesatra ny fisehoan'ny aretina ny vaksiny raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Safidy ny fanatanterahana izany ho arahantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ny fitsoroana vavolombelona izay nataon'ireo olona vita vaksiny. Lahan-tenanivo ny antenimiran-doholona androany tolo-dalàna mahakasika ny mpandefy-tany Matiana eto Madagasikara. Antony nanolorana izao tolo-dalàna izao ny fahitana ireo lesoka maro nandritry ny 10 taona. Mbola andalo fandiniana fandroany kosa ny tolo-dalàna mahakasika ny boky-rovitra. Ny ampienina ambin'ny folo indray ny ekipan'ny Belona kely voasampotry ny mpitandron'ny filaminana ka atolotra ny fitsarana. Sarina niaraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika isan-karazany. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka mivoaka tsikelikely amin'ny fihibohan'ny Frantsa. Isa misokatra manomboka androany trano fijerevana horonan-tsary sy trano andadam-piazo ary ireo toeram-pivarotana akanjo sy trano fisakafoanana. Ny ateten'ireo avy hatrany. Finaritra tompolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao ny ena ny tany olona mitondra ny valanaretina coronavirus sy ireo manao fitiliana eny amin'ny village voary raha ny fanazavana azo. Nanomboka omaly ihany koa ny famindrana ireo marary ny alarana efizao. Midika fa tratrarana ny pika kosa ny fihidina ny tahita amin'izao hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Raha tao anatin'ny roa herinandro efa nahitana fiainana ny tranga vaovao, ny ena ihany koa ny olona manao fitiliana eny amin'ny village voary, ny ena toy izany ihany koa ireo olona manantona ny CTC19. Ny ohatra zao ny village voary zao ohatra. Raha tany am-piandohany isika dia maraina parivon'ny andro dia ahitana tsy mitsahatra olona tonga hiditra eny amin'ny CTC. Amin'izao fotoana izao eo amin'ny 3-4 rabe indrindra isan'andro. Manao tokoa fa amin'ireny mbola misy ihany ilay olona miandry sepotra be vao tonga. Dia iny izany ilay hitandremana foana hoe aza miandry an'ilay fisehoana aretina sepotra vao manantona CTC. Nosokafantsika tokoa eny amin'ilay tobim-pahasalamana CSB afaka mandray an'ireo misy soritra aretina dia manao fitsaboana avy hatrany. Efa niena koa ireny amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambarana nataon'ny Praiministra lehiben'ny Gouvernemanta, efa nanomboka omaly no nanao ny famindrana ireo olona eny amin'ireo CTC19 af ny tompon'andraikitra ny fahasalamana. Ny alarobia zao zany ny ireo ilay toerana mety azahoana misy asa andavanandro na fianarana izy reny no ezahana akatona. Ho an'ilay toerana izay afaka hijanona tsy andray ohatra hoe CTC voary. Reny zany zao mijanona ao anatin'ilay fanohizana ny tolona sy ny ezaka hiadivana amin'ity aretina ity. Namafisin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana hatrany fa miankina amin'ny tsirairay ihany no iakaran'ny tahan'ny olona mitondra ny valanaretina na tsia. Miatra amin'ny olona rehetra ny fepetra saka na tsy hiparitahan'ny valanaretina na amin'ireo olona izay efa vita vaksiny azy. Fitaovam-pitsabona manampy ny hery fiarovana ny vatana ary natao hampiena ny vesatry ny fisehoan'ny aretina ny vaksiny raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Safidy ny fanatanterahana izany dia ary ho arahantsika anatin'ity fanadadinina manaraka ity ny fijoroana vavolombelona izay nataona olona vita vaksiny. Abraham Randriamanana.
Ao anatin'ny fanatanterahana ny fanaovam-bakisiny fanefitra ny Covid-19 ankehitriny eto Madagasikara, sokajin'olona isan'ireo laharam-pahamena misitraka izany ao amin'izao andiany voalohany izao ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona. Miisa roa ny tsindro natao an'ireo manao ny vaksiny ary mielanelana 2 volana no anatanterahana izany. Ho an'ireto zokiolona nanaovana ny fanadihadiana ireto izay nisafidy ny anafina endrika, 2 herinandro izao no nahavitan'ny tsindrona voalohany amin'ny vaksiny. Mitantara ny zavatra niainana nandritra izany izy ireo. Ihany tokany andro voalohany anaovana azy ianao mahatsapa ohatra hoe misy tazo kely sy mabesabesatra ny ilany ankavia zany a fa rehefa avy eo dia amin'izao zany ohatra ny ahoana ny zavatra am'izany salama tsara zany ionge amin'ny voalohany le izy manambanambana fotsiny no tsy tato fa rehefa fambiankoditra izy dia lamina tsisy problème. Talohan'izay aloha dia nanontany eo inona mety fiantraikany dia nilaza tamiko le dokotera hoe zao ny fiantraikany dia noho natao ny vaksiny dia zavatra efa niresahany tamiko omaliny iny zany dia niseho tamiko daholo zany ohatra zao nataony hoe mavesabesatra ny tananao ankavia ity pa ny nararendo zany nisy tamiko nandritra ny 2 andro. Taloloha teo vao manao zavatra kely dia ohatrany hoe mivizambizana dia marary arendo. Dia rehefa vita ny vaksiny dia jour après aty dia tsy nisy zavatra nanjoana mihitsy ohatrany hoe vao maika mahavitsika mihitsy aho zany manao rara. Tsy anteriny ny fanaovana ny vaksiny ary fandresen-dahatra ny tsirairay no natanterahana izany. Misy lahatra anaovan'ilay zavatra tsotra fotsiny. Raha manao vaksiny ianao dia afaka miatrika an'ilay forme grave n'ilay aretina. Tsy midika hoe tsisy aretina intsony ianao, tsisy anina intsony fa mety mbola idiran'ilay tsy mikaretina ianao fa afaka miatrika an'ilay forme grave. Natonga na tapa-kevitra no vaksiny zany voalohany indrindra aloha dia ny fahatahorako satria zaho efa bebe taona alohany anaovana an'izay vaksiny zay angambany dia tsara manatona dokotera aloha manatona hoe zao ny toe-pahasalamako dia arakaraka an'izay no anaovan'ny dokotera le vaksiny fa ho an'olona salama ohatra ny tenako zany dia tsy misy zavatra atahorana mihitsy io fanaovana vaksiny io. Ankoatra izay raha nambaran'ny mpitsabo, miankina amin'ny toe-batany tsirairay ny fiantraikan'ny vaksiny atao aminy. Tsy ahivina, fitaovam-pitsaboana manampy ny hery fiarovan'ny vatana ary natao hiaro sy hampihenany vesatry ny fisehon'ny aretina ny vaksiny. Dia maro ireo zokiolona mihoatra ny 10 taona tao Antsirabe no tonga nanantona ireo ivitoerana fanaovana vaksiny taoriana ny fahavitany andiany voalohany ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana mpitandro ny filaminana ary ireo olona manana aretina mitaiza tany amin'ny toerana Kolo TV Antsirabe. Tafiditra ao anatin'ny andiany faharoa fanaovam-bakisiny adina valana aretina coronavirus ny eto amin'ny faritry Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Taorian'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpitandro filaminana ary ireo olona manana aretina mitaiza taty atoerany dia ireo zokiolona mihoatra ny 10 taona indray no sitraka izany. Ahitana ivitoerana 3 fanaovam-bakisiny Antsirabe renivohitra eto amin'ny CNCT Andramafana sy eny amin'ny hôpitaly lehibe CHRR ary ao amin'ny ACMIL. Raha ny salam-pavitriana dia somary vitsivitsy ny olona tonga tamin'ny 2 andro voalohany fa taorian'izay no ny atonga tsikelikely. Raha ny tahampavitriana zany dia azo lazaina fa tamin'ny 2 andro voalohany ihany no vitsivitsy no nanao anazy. Fa rehefa hitan'ny olona zany hoe betsaka ny tsy naninona dia nanomboka tamy amin'izay ny olona. Raha tsy laza fotsiny fa nanomboka maromaro izy, nanomboka ny zoma sy ny latsinainy zany tena be da be mihitsy ny olona tonga teto. Fanamakiana kely zany ny mety hoe effet secondaire ozy izy tsika. Rehefa atao vaksiny dia toy ireny zazakely atao vaksiny ireny ihany mety hoe hafanafana, mety hoe arary-andoha, mety hoe mangorangorana. Fa izay olona tonga teto loatra eto olona vitsivitsy fotsiny izao no nilaza hoe narary-andoha. Anisan'ireo faritra faharoa ny sitraka ny vaksiny adina amin'ny valanaretina Covid-19 taorian'ny faritra Analamanga ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Na dia maro aza ireo zokiolona namonjy ny ivitoera fanaovam-bakisiny
dia ampitanteraka ny vaksiny hoy ny tompona ndraika. Araka nefa fantatritsika dia 2,000 dose na 2000 dose zany ny anjara azontsika vakina karatra. Hatreto zany dia tena mbola ampy aloha ny vaksiny. Dia raha ny eto aloha eto amin'ity toerana misy antsika ity dia mifarana hatramin'ny zoma zao. Maro ireo mpiasan'ny fahasalamana sy zoky olona mihoatra ny 80 taona no nisafidiny hanao vaksiny hiadina ny valanaretina coronavirus. Antony manokana hoy izy ireo ny iarovan-tena amin'ity areti-mandozy ity. Ny antony anaovako anazy dia tsotra. Ny coronavirus amin'izao fotoana izao zany tsy mifidy na mpiasa amin'ny fahasalamana na miaramila na mpanao gazety na rehetrarehetra na antitra na tanora. Vaksiny nefa ny amin'ny maha-vaksiny anazy izay dia natao hisorohana. Ary rehefa manao ny vaksiny io dia mety ho voy ihany ianao fa tsy tonga amin'izany forme grave zany mihitsiny. Dia tena forme tsisy fehiny mihitsy ny ohatran'izao aloha tena mety tsara. Mba miaro an'ilay aretina satria tsy fantatra ilay aretina dia mba miaro azy mba mampiakatra ilay fiarovana zany tena marina. Tsy natahotra mihitsy, tsy natahotra ny vady ary ataoko. Araka izany dia nanomboka ny 10 volana May 2024 lasa teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-baksiny hiadina ny valanaretina coronavirus teto amin'ny faritry Vakinakaratra ary farana ny zoma ho avy izao izany ary miandro ny andiany manaraka indray. Amitoy hatrany ny fanaovan'ny vaksiny ireo olona amin'izao andiany voalohany izao ary afaka 3 volana indray vao mahazo sy manao ny doza fandroany izy ireo ho an'ny Tomasina manokana atoerana 3 no misy ny fanaovam-vaksiny ka atao andretsilava. Vaksiny 7 sy 2 alina dozy no anjaran'ny Tomasina voalohany amin'izao andiany voalohany izao ary efa miroso tamin'izany ny ao an-toerana. Ao anatin'ny 10 andro no izana mitana vaksiny ireo tokony sitraka izany ka antony nametrahana toerana 3 samihafa. Ny Dr Basseba Juliette, médecin inspecteur ao Tomasina voalohany no mitondra ny fanampanazavana. Anankitelo zany nato amintsika amin'ny Tomasina voalohany dia ao amin'ny hôpital Manarapenitra, dia ao amin'ny DU dispensaire urbaine hôpital kely dia eto amin'ny CHJS zay misy ny vaccinodrome zay ho anaovantsika an'ireo olona misy comorbidité zany hoe misy aretina mitaiza ireo amadia dia ireo zokiolona zany io ataontsika daholo. Nanamafy hatrany ny mpitsabo ao an-toerana fa tsy misy atahorana tahaka ny feo aelety seroa ny fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19 ary afaka 3 volana vao manao ny dozy faharoa ireo nahavita izany. Afaka 3 volana zany tsika dia afaka manao ny dozy faharoa. Karatra iny zany manambara fa tena nanao vaksiny ianao mitovy amin'ny hoe manana kagam-panondro ihany koa ianao. Zay ivina trany ny tafika sy ny mpiasan'ny fahasalamana ary ireo efa zokiolona mihoatra ny 70 taona no sitraka voalohany ny fanaovana vaksiny. Eo ihany koa ireo manana aretina mitaiza toy ny tosidra. Raha ny hita marisarisa ny olona nanao vaksiny amin'izao andiany voalohany izao. Anisan'ny sakana iray tsy ampirisika ny olona natanteraka ny fanaovam-vaksiny eto amintsika ny tsy mbola fahazahoan'ny olona mazava tsara ity vaksiny ampiasaina eto Madagasikara ity. Tokony roso amin'ny fampahafantarana misimisy kokoa araka izany ny tompona ndraiky Jean Riflory. Ezaka sy dingana iray lehibe maneran-tany hoento misoroka sy miady ary handresena ny valanaretina COVID-19 ny fisian'ny vaksiny fanefitra ho amin'izany tahaka ny hita izay efa irosoan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanaovana azy. Samy manao izay ho afana avokoa ny mpikaroka rehetra amin'ny firenena maro maneran-tany ka misy ireo efa nampahafantarana tsy mamoaka izany ho amin'ny firenena maro. Iray amin'ireny ity vaksiny nafarantsika eto Madagasikara ity izay nahabe resaka teto amintsika ary maro ihany koa no tsy resy lahatra ny hanao izany. Tokony hirosoan'ny tompon'andraikitra ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika ity vaksiny ity mba tsy ho tompotrano mihono ny vahoaka malagasy. Zany dia hoe manoloana an'io dia izay anisan'ny tena antso lehibe mihitsy hoe ataovy mazava tsara iny no antsoina hoe vaksiny ary inona marina io vaksiny io amin'izao fotoana izao dia efa misy karazana vaksiny samihafa koa atao hoe ampidinindreo vola na sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena ataovy mazava tsara zany dia ampahafantaro tsara ataovy mazava dia eo amin'izay ny olona no misafidy amin'ny kahalalahana sy anaty fahalalahana dia rehefa hoe zay tsy hanao dia zay zany ny safidinao dia milamina mifanaja amin'izay zay anao dia manao vaksiny ianao dia ao anaty fahafahana sy fahalalahana dia inona kay tokony mampiady antsika malagasy amin'izany fa dia zay le hoe mila
mitandrina tsara tsika ataontsika vaksiny tsara ny fihavanantsika mba tsy ho ravany zavatra hafa ohatr'izany. Efa miroso amin'ny fanaovam-bakisiny tanteraka i Madagasikara ankehitriny manerana ireo fatra 2020 eto amintsika. Mitaky fiara-mientany rehetra hatrany ankilany tiady atao amin'ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara ity. Lafa mabao hafa kosa indray dia lany teny anivon'ny anteny mirandoolona androany tolo-dalàna mahakasika ny bandrefitany matianina eto Madagasikara. Antony lalorona izao tolo-dalàna izao ny fahitana ireo lesoka maro nandritry ny 10 taona. Mbola andalo fandiniana fandrony kosa ny tolo-dalàna mahakasika ny boky rovitra. Miantarandriana eo. Lany teny anivon'ny anteny mirandoolona androany nandritra ny fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehana ny tolo-dalàna laharana fa 803 PL tamin'ny 10 novambra 2020 mikasika ny mpandrefitany matianina na ny ordre de géomètre expert eto Madagasikara. Maro ny olana tamin'ny tontolon'ny fandrefesan-tany teto Madagasikara nandritry ny taona maro. Isan'izany ny tamin'ny fampiarana ny lalàna laharana fa 125 tamin'ny volavolan-dalàna ny volana aogositra 112 izay nandrara ny mpandrefitany avy amin'ny fanjakana hanao izany asa izany fa ny tsy miankina ihany no afaka nandrefitany. Miova kosa izany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity tolo-dalàna lany androany ity. Etsekilan'izay mbola andalo fandiniana fandroany amin'ny asambomera indray ny tolo-dalàna laharana 804 PL tamin'ny 10 novambra 2020 mikasika ny fanavaozana ny boky rovitra na ny reconstitution des documents fonciers et topographiques miteraka olana maro amin'ny fisitrahana ny zo mikasika ny fananantany ny resaka boky rovitra io raha ny fanazavana. Mahita olana be dia be tokoa izahay eo amin'ny fanatanterahana ny asa noho ity boky ity. Eo ilay hoe tsy afaka manaporofo ny mahatokotany azy ny olona na sanatria misy olana misy ny alitany dia ireo olona izay rofotra ny bokyny tsy afaka hiady satria tsy manana porofo fa dia manaiky resy fotsiny ao anatin'izany ady atrehan'izany. Amin'ny ara ekonomika isika rehetra mahafantatra fa na olona tsotra azy raha ohatra ka mba te-hanao zavatra eo amin'ny taniny dia tsy maintsy manaporofo aloha hoe azy ilay taniny. Rehefa rofotra nefa ilay boky tsy afaka manao n'inona izy mba ahafahan'ny olona misitaka ny zony amin'ny fananantany dia mangataka ny amiratonareo koa izahay mba handany an'ity tolo-dalàna ity. Mbola heverina fa tsy azo lanina atao tefy maika zany na maimaika dia nanapa-kevitra zany ny eto amin'ny antemeran'olona fa dia ho averina ho any amin'ny commission ny mpanao lalàna zany commission juridique eto amin'ny Sénat zany ny fandiniana ny tolo-dalàna io mba ahafahana indrindrindrindra manatsara an'ilay tolo-dalàna io zany Mbola izy manoloana io ny fandiniana ireo pitsopitsony anatin'ny tolo-dalàna io ary tondrana ireo fanitsiana vitsivitsy ho fanatsarana izany raha ny fanazavana hatrany. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity Tsiza Fandriamatoa Randriamampandry Cyril est directeur des études et travaux topographiques eto Madagasikara miarabanao tonga so ato anatin'ny fampahalalam-baovao mianadahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka miantarandriana ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Miarabantsika ihany koa fantaniako voalohany avy hatrany nisy ny fandaniany teny anivon'ny anteny mirandoolona izay tolo-dalàna mikasika ny fandrefesantany izay raha jerentsika ny lalàna teo aloha ny zava-misy teo aloha inona ny tena olana teo amin'izay sehatry ny fandrefesantany teto Madagasikara izay. Miarahaba anareo mianadahy mpanolotra ny vaovao eto amin'ny Kolo TV, miarahaba ny mpijery rehetra any atokantrano any ihany koa. Efa nisy ity lalàna ity zany tamin'ny 2011 zany hoe ny lalàna mifehy géomètre expert zany nandritra an'izay atao hoe 10 taona zay dia ny lalàna 2011 005 marina tokoa fa ny antony nametrahana an'io lalàna io dia noho ny tsy fahampiny mpiasa teo anivony zany atao hoe sampandrarano fandrefesantany izany
arak'izany dia ny tohana sy ny vangongo ny asa teo anivon'izany atao hoe sampandrarany fandrafesa-tany zany satria dia tsy araky ny mpiasa eo anivon'ny fanjakana rehefa nampidirina zany io lalàna io zay mifehin'ny ordre de géométre expert izara roa mazava tsara moa tamin'izany ny géométre expert dia misy ny atao hoe géométre expert zay tsy miakina ary misy ihany koa ireo géométre expert zay miasa eo anivon'ny fanjakana nandritran'izay 10 taona zay dia raha tsika nahafantatra fa nisy ny lesoka ary nisy ny atao hoe tsy tomombana inavy ohatra izay lesoka sy niteraka olan'izay ny lesoka zany dia atao anatin'ny fampiarana ny io lalàna io tokoa dia nisy ny fitarainana zay eny anivon'ny vahoaka nisy ny fitarainana avy teny anivon'ny mpanaramaso ny fiarahamonina ihany koa moa indrindraindrindra atao anatin'izany atao hoe solom-bavim-bahoaka zay manaramaso ny toetra raha eny anivon'ny vahoaka moa zany dia izany indrindra no nahatonga n'ilay atao hoe tolo-dalàna inona zany no tena tombony indrindra ho an'ny mpisitraka an'izay hoe tolo-dalàna vaovao izay lany androany zay ny fanovana zay nisy zany tao anatin'ity lalàna ity dia nametrahana araka ny tokony ho izy hoe ny fametrahana ny atao hoe fampitambarana na fampiombonana ny samy mpikambana ao anatin'ny olo lavitra na ny hoe géométre expert tsisy fanavahana zany fa dia hoe ireo nareo mitovy tanteraka amin'ny atao hoe ordre de médecine koa ihany médecin ihany koa moa zany izy io dia nany atao hoe na ny privé na ny eo fanjakana zany dia mitambatra ao anatina ordre anankiray satria zay maha ordre ny ordre ka ao anatin'izay ihany koa dia ny fametrahana ny atao hoe fanaraha-penitra eo amin'ny asa zay hoe asa manaraka ny atao hoe teknôlôjia amin'izao fotoana izao satria dia amin'izao fotoana izao moa zany dia ny zay manana ny atao hoe appareil zay manana ny atao hoe reny asa fandrefesa-tany fitaovana fandrefesa-tany reny dia mitonona ho géomètre expert daholo kanefa reny no mandoto rano ndraindray reny no manimba ny asa amin'ny maha hoe géomètre expert amin'ny maha expert azy zay dia tokony mantianina tanteraka ny olona anankiray amin'ny asa fandrefesa-tany zany hoe tokony hiditra ao anatin'le ordre io zany zay vao hoe tena géomètre expert marina izy araka nyty lalàna ity sa hoe ahoana ny anavahana azy hoe ty le tena izy ty le ohatrany hoe manaratsy an'izay tontolo ny asa zay raha ny lalàna zany dia araka ny teneniko teo hoe manambatra ny mpandrefi-tany pahay rehetra ao anatin'ny lalàna tsisy avy tsisy avana moa zany ao anatin'le izy ka ireo zany no miaro io lalàna io zany no miaro ny mpandrefi-tany pahay rehetrarehetra amin'izay atao hoe pisloky mitonona ho mpandrefi-tany ao ihany koa ny fametrahana zany mazava tsara ny toerana zay esan'ireny géomètre expert reny na le hoe siège amin'ny fametrahana amin'ny ara-dalàna eo ihany koa ny fametrahana ny atao hoe engagement ny géomètre expert anankiray zany amin'ny fanatanterahana ny asa satria ny antony zany dia ny géomètre expert anankiray moa zany rehefa angatahiny mpanjifa dia tsy maintsy marina fa hoe misy ny fandoavana vola zay avy any am'mpanjifa ahafahana manatanteraka ny asa anankiray kanefa ndraindray mety misy zany ny fotoana tsy ahafahan'ilay géomètre expert anankiray na le hoe mpandrefi-tany pahay anankiray manatanteraka ny asany atsaka sy andavany mandra-pahavita n'ilay tena asa zany dia mety misy ny olana amin'izay fotoana izay dia nametrahana n'ilay atao hoe engagement moa zany na hoe garantie dia izay zany no antony ihany koa nanovana n'ilay lalàna eo ihany koa ny mifanatotoloana indrindraindrindra ny fiarovana ny asa le asa tanteraka mihitsiny ary ny indrindraindrindra ny fiarovana ny mpanjifa indrindraindrindra ny hamehezana tanteraka ny atao hoe mpandrefi-tany pahay zany amin'ny lalàna iray zay nampitambatra anazy amin'ity lalàna ty efeno izay fanazavana izay fantanyko farany isany nalefa teny amin'ny ivony anteny merandolona ihany koa ny tolo-dalàna mikasika ny boky rovitra inona ny tena mahazava-dehibe any fandaninana izay tolo-dalàna izay
raha miresaka atsika hoe boky rovitra na saritany rovitra dia ngamba rahantsika mahafantatra amin'izao fotoan'izao fa dia mijaly izahay mpanatateraka ny asa eo anivony zany atao hoe sampandrarany fananatany sy ny fandrafesatany zany satria dia raha ny statistika zany misy amin'izao fotoan'izao dia manodididina eo amin'ny 30% eo no tafiditra ao anatiny atao hoe boky rovitra sy saritany rovitra io ny eo anivony zany atao hoe sampandrarany fandrafesatany sy ny fananatany zany ka noho izay indrindra dia izay no nahatonga ny famolavolana moa na nahatonga ihany koa ny solombavam-boaka anankiray nanao ny tolo-dalàna zay natsapa ny fangirifiriny vahoaka satria raha manana tany anankiray zany zao ny olona anankiray tsy afaka misitraka n'lay atao hoe zony feno tanteraka izy raha mba misy ilany anazy satria raha mandeha makany amin'ny sampandrarany fananatany sy ny fandrafesatany izy dia lazainy zareo lazainay ihany moa zany hoe rovitra ny saritaninao na rovitra ny boky ka tsy nahafahanay namoaka ny atao hoe fanamarinana ny fananatany na tsy nahafahana namoaka ny atao hoe saritany kanefa ireny fanamarinana ireny no ahafahana mahafantatra hoe manana zo tanteraka manana zo feno ny olona anankiray afaka misitraka ny tany raha tsy teny fotsiny atsika hoe raha ohatra ka mba hindram-bola eny amin'ireny banky ireny fotsiny raha vao tsy mazava ny taratasy dia tsy azo an'izany anao vinanao vina ohatran'izay ihany koa raha ohatra ka amin'izao fotoan'izao moa nitetika asa mpanjakana amin'izao fotoan'izao misy an'ilay hoe fanamboarana fotodrafitrasa reny dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe expropriation any ka rehefa atao ny fanamarinana rehetrarehetra tsy fantatra lay tompony satria tafiditra ao anatin'lay boky rovitra sy lay saritany rovitra dia tsy afaka hisitraka ve zany reny olo reny nefa na ny fitoram-panjakana dia efa mametraka ara-dalàna mihitsy ny hoe zavatra zay atao amin'ireny fotodrafitrasa reny dia tsy maintsy tokony honerana ny tany zay voakasika n'ireny fotodrafitrasa ireny ka izany no nahatonga anay zany ary nahatonga ihany koa moa ny solombavam-bahoaka nametraka ny tolo-dalàna zay ametrahana ny atao hoe boky rovitra sy ny saritany rovitra. Tonga eto fotoanany adokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny relation internationale eto amin'ny Madagasikara eo ihany koa momba ny raharaha adelina kely rehefa vivary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok Marcos. Ah, tsara izy. C'est normal. Presto io? Afako tsara salahy tsara manafo atao lasopy atao misao tiantan'olo be afaka mosary elle est délicieuse. Maman Lisa, ino ty? Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika na tsy mandray anjara ao anatin'ilay fihaonana an-tampony mahakasika ny famatsimbola ny toe-karena afrikana azy i Madagasikara tsy misy fiantraikany izany raha ny fanazavana azo na izany aza tsy tokony atoritory ireo masivoantsika any ivelany any Henri Florian. Isan'ireo firenena aty Afrika tsy nandray anjara ao anatin'ilay fihaonana an-tampony mahakasika ny famatsimbola ny toe-karena ho an'ny firenena afrikana izay nokarakaraindry zareo frantsay i Madagasikara. Isan'ny tanjona amin'ity fihaonana ity raha ny fantatra ny handrosoana vahaolana amin'ny fanarenana ny toe-karena afrikana eo anolohan'ny fiamorana vokatry ny krizy ara-pahasalamana COVID-19. Na sy nandray anjara ao anatin'izany ary Madagasikara tsy misy fiantraikany izany raha ny nambarany manam-pahaizana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy afa-misaraka amintsika ry zareo frantsay ho hatrany izy. Ary raha ohatra mikasika amin'ny Frantsa manokana tsy nanasa antsika izy. Tsy maninona zany fa contourné mihitsy ny politika frantsay
ary mbola averiko mety mihitsy ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy le mba azahoany frantsay atsara hoe Madagascar n'a pas besoin de la France, c'est la France qui a besoin de Madagascar. Tsika rery ny nosy lehibe aty amin'ny tapany atsimony océan Indien tsy afa-miala amintsika amin'ny frantsay fa itsika kosa nefa araka nylazaiko teo afaka midiversifier manaparitaka ny fifandraisantsika ary indrindrindrindra tsy hanana ny frantsay vahoa amintsika mamizy amin'ny Madagascar. Azo atao dia azo atao zany jereo tsara ny fietsehan'ny frantsay zao tsika vao nitaky an'le nosy dia ireo zavatra nataony zareo be dia be ny fingapingana zay tsy hotany saina eto ataon'ny frantsay. Tena tsisy amiko aloha tsisy olana fa fahaizanao manaparitaka ny fifandraisanao any ivelany no tena izy. Ankoatra io tokony hifoha amin'ny torimaso amin'izay i Madagasikara ka hampiasa mafimafy kokoa ireo masovontsika monina sy miasa any ivelany hanamafisana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Amin'izao fotoana zao satria efa mimanda zao ny filohan'ny repoblika tokony isy politika mahery vaika seho mihitsy zany eto an-toerana sy ny any ivelany. Eo ny ivelany aloha no resahako dia ny hoe ny ambassadeur rehetrarehetra na dia resaka visioconférence fotsiny ary tokony resahana mazava satria tsy nanao ininona hatramin'izay ny akabeazan'ireo fa natory fotsiny. Zao fotoana any antserana an'ireny zany ohatra hoe asiana manao exposition zany momba Madagasikara izy ny hoe inona ny zava-misy eto Madagasikara resaka minina zany hitandrahana hisintomana ny mpamatsy vola any ivelany satria be dia be zavatra misy eto Madagasikara zay tsy voatrandraka nefa ilain'ny ny industrie rehetrarehetra na any ivelany na eto an-toerana. Ray aloha zay. Faharoa diversifiena ny relation zany aparitaka fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny ara-barotra ara-toekarena ara-politika géopolitika. Tokony ampiasaina ny mpikambana antsika ao anatin'ny IORA Indian Ocean Rim Association. Nanamafiatrany ity manampahaizana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity fa maro ireo firenena misandratra sy mandroso any ivelany afaka mifandray tsara amin'ny Madagasikara eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay. Nahitana fianana hatrany amin'ny 27 isanjato tato anatin'ny 3 volana voalohany isan'ny famoronana orinasa miditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna raha ny antotanisa azay navoaka ny teo anivon'ny Instat ny antsipirin'izay zay entin'ny Abraham Randriamanana. Misedra olana vokatry ny fiatraika ny andiany faharoa amin'ny valanaretina COVID-19 ankehitriny ny sehatra ny fandraharana eto Madagasikara, misy amin'ny sehatra ny famoronana orinasa no mirona amin'ny tsy ara-dalàna ary maro ireo antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Betsaka zany ny paramètre na ny zavatra tsy maintsy jerena raha toa ka hoe anangana orinasa noho izay amin'ny anara-pahasalamana izay tsy misy ny tsenam-barotra aloha zany miditra eto amintsika dia aleon'ny olona miditra kokoa amin'le secteur informel. Miezaka zany zareo tsy dia miditra amina resaka hoe fananganana orinasa ara-dalàna formel satria iny mety ahitana dépense dia betsaka no mifantoka kokoa amina fahitana tsenam-barotra izay adapté amin'ilay contexte ato anatin'ity fiadinany aretina coronavirus ity. Manoloana izany, zava-dehibe ny fanamafisana ny fanampiana mikasika ireo dingana raina amin'ny famoronana orinasa hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tokony misy zany karazana ohatry ny hoe fanentanana, sensibilisation atao amin'ny olona amin'ny fidirana ao anatin'le sehatra formel satria tsy mety ihany koa ianao raha mijanona ao anatin'ny sehatra informel foana. Efa misy ihany koa ny fanalefahana raha toa ka hoe mazoto ianao anangana orinasa efa afaka manangana orinasa en ligne zany dia io zany dia efa mihena le karazana etape betsaka fanao taloha hoe mahasarotra anisan'ny sakana tsy ahafahan'ny olona manangana orinasa. Tsy aivina raha ny antotanisana avoaka ny teo anivon'ny Instat ny volana aprily lasa teo ny 27 isanjato ny isan'ireo famoronana orinasa eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity raha ampitaina ny tamin'ny taona lasa amin'ireo sehatry ny fandraharana samihafa eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny ampy 40 ireo ekipan'ny Delila kely voasambotra ny mpitandro ny filaminana ka ho atolotra ny fitsarana. Sarina niaraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fitaovam-piadinana mahery vaika isan-karazany ka itao Andriatsilavo. Ny 17 ny volana May lasa teo tao Moraranogara distriktan'ny Moramanga no natratrarana ny Delila kely jiolahy malaza eo amin'ny famonoana olona sy ny fakana-keriny izay namony ainy no ny ratitra nahazo azy. Androany nanao ny tatitra ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena ka ny ampy 40 ireo voasambotra izay atolotra ny fitsarana. Ireo olona ireo izay voalaza
fa mpiara-miasa amin'ny delina kely sy nandray anjara mivantana amin'ny asa ratsy nataony, ao ireo nampiatrano, namatsy fitaovana sy ny maro hafa. Nisy fitaovam-piadiana maro ihany koa sarona niaraka tamin'izy ireo. Ireto aseho antsika reto ny zavatra tratra tamin'ny delina kely sy ny vongony nandritsy ny ampolo taonany nanaovany ny asa ratsy dia misy Kalaknikov zao reto misy Mas Francis basy-mpanjakana ary misy reto fusil de chasse sy reto fitaovam-piadiana misy zava-mipoaka mahery vaika ty. Mbola mitohy ny asa tao amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Antony, mbola maro ireo mpiara-miasa amin'ny jolara indany io ary mbola maro ihany koa ireo fitaovam-piadiana ankaroiny. Zava ho azy atahorana ihany ilay izy fanazanana zany dia fanentanana no atao amin'ny fokon'olona rehetrarehetra amin'ny distrika n'Anjozorobe iny satria mbola misy fitaovam-piadiana mahery vaika mbola ny ampelantanan'ireo izay karohina ary tsy maintsy atao vaindonina raha sy ezaka manokana ohatrany natao ireo satria fanaraha-maso efa amantaonany io nahitanan'io vokatra iny. Nandeha ny feo ary efa nisy gazety an-tsoratra namoaka fa misy be ny tanàna miara-miasa akaiky amin'ny mpanao asa ratsy sy ny mpakan-keriny. Tsy afaka nanamarina na nandiso izany ny eo anivon'ny Zandary. Misy tsy ambaratelo ny fanadihadiana tsy tokony ambara anatin'izao satria manjary manahirana n'ilay olona mikaroko manao ny fanadihadiana sy ny mikaroko ny dalony akanja ny fitenenana detay ohatran'izay. Raha tsy ahiviny, misy 720 ireo olona voasambotra ny fiandohan'ny volana May lasa teo ka ny 20 amin'ireo nahiditra amponja eny Tsiafa sy eny Tanimora. Izao indray ny ampy 9 ary mbola mitohy ny fikarohana. Tsy tao Anjozorobe ihany no natratrarana azy ireo hoy ny eo anivon'ny Zandary fa nitatratra ny Alaotra Mangoro, Betsiboka sy Bongolava. Raha ny fanazavana hatrany, miisa 3 ireo Zandary, ampolony maro ireo olon-tsotra efa namoy ainy amin'ity raharaha-delina kely ity. 7 ny tranga vaovao tratra ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha ny antontanisa izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Miampy 3 ireo namony ainy tamin'izay antontanisa izay miantarandriana. Olona miisa 3 indray no fantatra fa namoy ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny androny omaly fa 18 ny volana May raha ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tamin'ny fitiliana miisa 470 sy 200, 7 ny tranga vaovao marina, miisa 7 sy 200 kosa ireo sitrana somatsara manerana nosy tao anatin'ny 420 ora. 420 tamin'ireo tranga vaovao no eto amin'ny faritra Analamanga izay mitsinjara toy izao: 3 tao Ambohidratrimo, 3 Antananarivo Atsimondrano, tsy nisy ny tao Antananarivo Avaradrano, 12 any Antananarivo Renivohitra ary tsy nisy ihany koa tao Manjakandriana, tsy nisy tahak'izay ny tao Anjozorobe. Hatramin'ny omaly miisa 7:10 ireo manaraka fitsaboana izay ahitana marary manana fahasarotana miisa 213. Ny enany trangan'ny Covid-19 ao Irombe amin'ny azao fotoana izao na izany azy nitohizana hatrany ny fanentanana sy ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana isan-karazany ka eto Andriantsiravo. Isan'ny faritra azo lazaina fa ambany ny tahany voan'ny Covid-19 ao Iosy. Raha ny antontanisa voaray farany ny herinandro lasa teo, miisa 720 ny tranga voamarina, 570 ireo sitrana ary 10 ireo namoy ainy. Miisa 7 ireo manaraka fitsaboana ka ny 4 ao amin'ny hopitaly, 3 any an-tranony. Na izany aza, nanamafy ny fiarovana ireo vahoaka mantoerana an-trano ny tompona andraikitra, ny tanina ihany koa ny mponina hanao vaksiny, indrindra ireo tafiditra ao anatin'ny fepetra takina amin'izao andehan'ny voalohany izao. Sy salasala raha anatin'le kritera tokony hanao vaksiny. Raha malala fa tsy antery izy io, kanefa raha mba anatin'izay kritera zay isika, aza mety stomin'olona na kilosy hoe misy inconvénient zao, misy inconvénient zao io vaksiny io. Marina fa sisy na fanafodina sy maintsy misy any ny indrokely any. Mety misy satria ny Andriamanitra ny tompony ainy. Rehefa na misy any ny fanafodisaboana, mety misy any ny malany, misy any ny maty. Ho fetrehana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ao amin'ny distrikany Iosy, nanolotra fitaovana toy ny kidoro, ary vavaorona, gel sy ny maro hafa ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana
ao amin'ny hôpitaly Benius ny solombavambahoaka. Lafa mavao hafa kosa indray dia amboarina ny lalana miazo ny faritra Mandialaza distrikany Moramanga izay mampitoka monina ireo commune misy 5 ao an-toerana. Lalana amin'irefy 10 kilometatra ka ny 8 kilometatra amin'ireo dia tena ratsy avokoa. Kaiton Ndretsilavo. Commune misy 5 no misedra olana amin'ny faratsin-dalana miala ny lalam-pirenena faharoa miazo ny faritra Mandilaza ilany andrefana avaratry ny distrikany Moramanga. Mitotaly 10 kilometatra eo ny halavan'ny lalana ka ny 4 kilometatra amin'ireo no Point Noir izay mampitoka monina ireo commune 5 mivondrona ao anatin'ny OPCI Saloy. Namaly ny antso nataon'ireto farany ny orinasa mitrandraka ao an-toerana. Nila tanana tamin'ny orinasa moa zareo fanampiana amin'ity lalana tena ratsy dia ratsy ity dia namaly ny orinasa Fanalamanga satria tokony tsy adino fa manana tamberina andraikitra ny orinasa Fanalamanga manoloana ny collectivité territoriale décentrale ka everiko fa asa tokony atao ty ary fanampiana ho an'ny vahoaka indrindrandrindra izay hita fa mijaly tokoa amin'ny fampiasana an'ity lalana ity. Haritra 20 andro ny faharetan'ny asa ary efa ao an-toerana ny fitaovana vaventy fanamboarana ny lalana. Naneo ny fahavonona ny ara-asa sy kojakojany lalana ireo commune voakasika izany. Tafiditra ao anatin'ny asa sosialy ataon'ny orinasa ny fanamorana ny velotenan'ny mponina ka isan'izany ny fanamboarana ny lalana, ny fampianarana, io ihany koa ny sehatry ny fahasalamana. Ny tsy fisian'izany matetika no mahatonga ny mponina amin'ireny toerana ahitana fitrandrahana ireny itokona ka anohitra ny tetikasa. Isan'ny takiana ao anatin'ny cahier de charge ihany koa ny tsy maintsy anaovana tamberina andraikitra eny fotony sy ny fampandrosoana ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny fandraharana ny famoronana asa ho an'ny tanora ahafahana mampandroso ny firenena. Nisy arak'izany ny fifanaovatso ny fiara-miasa eo amin'ny MGAM sy ny SPM ahafahana manampy ireo mpandraharaha malagasy. Kaiton Ndretsilavo. Zava-dehibe ny fananana mari-pahaizana sy diplôma ary ambony lavitra noho izany ny famoronana orinasa amin'izao fotoana izao. Antony mahazava-dehibe ihany koa ilay antsoina hoe maison de l'entrepreneuriat. Tsy eritreritra tsony ny ankizy hoe anenjika diplôma fa tena le hoe mba amorona orinasa ao anazy tsirairay avy izay le tena tanjona mba hisiasa be dia be voaforona eto amin'ity firenentsika ity ary mba tsisy olona tsy hanana asa rehefa avy eo fa ny ankizy rehetra na vita fianarana dia tokony hanana asa avokoa izay le tanjona tiana alehy manomboka eto. Nisy araka izany ny fanaovana sony fiaraha-miasa teo amin'ny MGAM sy ny SPM ahafana manampy ireo tanora malagasy maniry ny hiditra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Ny banky izay tsy tokony hijanona eo amin'ny resaka ara-bola ihany. Fotoana izao ahafahana manome tanana amin'ireo tetikasa fampivoarana ny fandraharana. Isany andraikitry ny banky ihany koa izany. Tsy hoe ampindramam-bola sy andray an-tanana ireo mpanjifa eo amin'ny lafin'ny ara-bola fotsiny fa hanampy ireo mpandraharaha ihany koa hanome fiofanana izay tokony ataon'ireo banky, ny manome torohevitra efa misy sampandraharaha momba izany izay tokony hanolo-tanana amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny banky sy ireo mpandraharaha. Ho mora kokoa an'ireo tanora misehatra amin'ny fandraharahana ny fitantanana sy ny fanomezana torolalana azy ireo. Hiena kokoa amin'izay fotoana ny vola sy ny fotoana lany ary hitombo ny vokatra azo. Tontolon'ny kanto kosa indray dia mpanao sary hosodoko miisa 4 manao famparatiana ao amin'ny Hôtel de Ville nanomboka ny volana martsa teo. Tanjona amin'izany ny fampahafantarana ny malagasy ny zavakanto vita fa eo ihany koa fanampiana azy ireo amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Ny alarana efso. Hosodoko vita amin'ny lokotany eto Madagasikara avokoa ny akamaroany ireo sary hosodoko ampiratiana ao amin'ny lapan'ny tanànan'Antananarivo. Noho ny amiana ara-pahasalamana sy ny fikatoanan'ny sistan'ny Madagasikara, niena ny mpanjifa ny sary hosodoko. Ho fanampiana ireo mpanakanto misehatra amin'ny fanaovana sary hosodoko, nanao hetsika varotra fampiratiana ny sanganasany eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra ireo mpanao sary hosodoko miisa 4. Fampiratiana izay hanampitondraina ny loha hevitra hoe inspiration na angam-panahy. Tena tanjona ny voalohany indrindra ary natomboka izy io nanomboka tamin'ny volana marsa teo izany no tena tanjona aloha voalohany indrindra dia fanampiana tsy afaka manampy ara-bola ny mpanao aikanto ny tanàna Antananarivo nefa kosa mba manana
fandavan'izy ireo amin'ny alalan'ny talentany fafahana mivelona zany amin'izao andro sarotra zao. Manoloana ny toedrarà manodidina ny 100 ireo mpanjifa ankehitriny no malagasy avokoa raha ny fanazavana. Manomboka eo amin'ny 10 hetsy hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny vidina sary hosodoko iray. Feno roapolo taona ny alahady teo ny nahafatesany mpanankanto Jean Freddy. Nisy ny hetsika natao fahatsiarovana azy tao Fenerivo Atsinanana renivohitra faritra Analanjorofo. Henri Flory. 7 Mey 2010 sy 7 Mey 2020. Feno roapolo taona ny alahady lasa teo no nahafatesany Jean Freddy, ilay mpanakanto nitondra avo nilaza ny faritra Analanjorofo sy ny faritany ny Thomas na iray manontolo. Jean Freddy izay teraka tamin'ny fahatelo ny volana Martsa taona 2017 tao ampasana Mangory ao anatin'ny distrika ny Fenerivo Atsinanana. Izy izay nodimary teo amin'ny 770 taonany tao Thomas natao. Nisy ny hetsika izay nokarakarainy ny ministerany serasera sy ny kolotsaina tamin'ny alalan'ny fiteleavam-paritra ao Analanjorofo nentina nanamariana izao tsingerin-daty izao. Noho ny mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana no amarina tamin'ny alalan'ny fandarana manokana amin'ny onjam-peo ny tsiaro sy tian'ity mpanakanto ity. Ny nahafaty ny mpanakanto Jean Freddy ka mba natao amin'ny Miarema. Jean Freddy mpanakanto goavana de goavana. Ka zay mahatonga zahay eto amin'ny fitaleavam-paritra ny serasera sy kolotsaina Analanjorofo nanokana fotoagna agnamaria agnanovagna tsiaro sy tsiah ho an'izany Jean Freddy izagny. Satria Jean Freddy mpanakanto atao hoe manana qualité maro, manana atao hoe avo teknika, goavana sy enjana eo amin'izany tontolon'ny mozika zany. Jean Freddy icône ny mozika kayamby. Jean Freddy nanambatra ny malagasy tao anatin'ny tontolon'ny mozika. Zao ohatra ny olo tsy nandeha tamin'izany tsabrahanay zany. Izao tsy nandeha tamin'ny sigara mantola zany. Izao tsy nandeha tamin'ny gorisagorisa zany. Izao olo tsy nandeha soloana zany anjaratsika roa zany, zany tambitambilava zany, zany jerijery zany, zany malahelo zany. Nametraka tantara tsy azo pisehana teo amin'ny tontolon'ny zavakanto teto Madagasikara hatrany ivelany izany Jean Freddy. Tsahivana fa nanaovana tsangam-bato lehibe fahatsiarovana eo amin'ny arabe ny faleovantena ao Fenerivo Atsinanana ao i Jean Freddy sy Dede Fenerivo Est mba ho rehere ny faritra sy endriky ny tanàna ka samy makasary eo avokoa ireo rehetra izay mandalo ao Fenerivo Atsinanana ho fahatsiarovana. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka mivoaka tsikelikely amin'ny fiboana i Frantsa. Isany misokatra manomboka androany trano fijerevana horonan-tsary eo ihany koa ny toeram-pivarotana akanjo sy ny trano fisakafoanana. Fanaty. Trano fijerena horonan-tsary, fanarahana tantara, andapiazo, toeram-pivarotana akanjo sy ny maro hafa. Efa nanomboka nisokatra avokoa zany any Frantsa ao anatin'ny fialana tsikelikely amin'ny fiboana. Isan'ny tena nandrasan'ny Frantsay maro ny fisokafan'ny toeram-pisakafoana tao anatin'izay fidivolana ny ainana ny fiboan'izay. Maro arak'izany tonga ny sakafo teny anivony ireny toeram-pisakafoana ireny ho fanamarian'izay fialana amin'ny fiboan'izay. Na izany na tsy izany mipetraka hatrany ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy maintsy apetraka ny elanelana, ferana enina ihany koa ny olona mipetraka amin'ny latabatra maro. Mijanona hatramin'ny 7 alina ihany koa ny asa raha tamin'ny 12 alina zany teo aloha. Ny fiverenan'ny toeram-pisakafoana misokatra ara-dalàna izay andrasana ny 7 jona ho avy izao raha tsy misy ny fiovana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax.
la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.